Rehavana amin'ny fifaliana trandry malohana taona vaomeny tompo atsika rozoantsika fampizara mofinaina zo na mpanahy afantarinao ny sitrapon'Andriamanitra ny koa zomeny anao ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana ny famindram-po fa Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy azotsika malala tsara eo Andriamanitra ivavahantsika ireo amen. Alarobia 7 Janoary 2022 mpanjina no teny hoe lehibe ny voninahitr'Andriamanitra. Andeha rehefa lidera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Anahatranao ry Andriamanitra mpanjako sy ankalazana ary nao mandrakizay dory. Ankalazanao isan'andro aho sy hiderana ary nao mandrakizay dory. Lehibe Jehovah ka tokony hideraina indrindra ary sakatry ny saina ny fahalehibiazany. Ny taranaka rehetra samy hiderana isanao amin'izay mandimby azy sy hanambarana isanao lehibe. Laza ny voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao magaga no sanitsaingo. Ny hery ny asanao matahotra no tenen'ny olona ary ny fahalehibiazanao no lazaiko. Anona ny fahatsiarovana be ny fahatsaranao izy sy iobo ny fahamarinanao. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra tena Andriamanitra ianao, tsy misy toanao. Midera sy mankalaza ame voninahitra narinao masina zay. Ary zava-dehibe loatra zany satria lehibe zany voninahitra Andriamanitra zany. Mahatsiaro ny tenanay zay Tompo, maloana ny fahamasinanao ka tsy tanteraka. Tompo, manatinao mpanetseteny zay, mamindrafo amin'ny ary mamelany erikay, no niavitra nitin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazofijaliana ho anay. Amaksian'ny mofinainy zay dia hitario amin'ny fananao masina hiasa mahery aty anatinay, hamantarana ny sitraponao. Aoka hitombo ny finonainao ilay masina, naran'i Jesosy Kristy tomponay, ovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny finainao antsika amin'ny teny tiravana malala dia hitanao amin'ny filazantsara araka amin'ny Marka. Marka 7 manomboka ny 2 ka hatramin'ny 10. Mivavaka toy izao minaran'i Jesosy. Ary ny afaka enemana, Jesosy dia naka ny Petera sy Jakoba ary Jaona ka tondrazo ny tokana niakara ho any aty andrombohitra avo anankiray. Dia niova tary teo anatrehany izy, ary ny fitafiany niovana nelatreritra sady fotsy indrindra,
fa tsy misy mpamotsy lamba ambony tany na fosy toy izany. Ary Elia sy Mosesy niseho taminy ka niresaka tamin'i Jesosy. Ary tempiteraka anao tamin'i Jesosy hoe raby io, tsara raha mitoetreto isika. Aroka anao lahy telo izahay, ny anankiray ho anao, ny anankiray a Mosesy, any anankiray ho an'i Elia. Fa tsy fantany izay avalony satria fa raiky tahotra izy rehetra. Ary nisy rahona niseho nanarina azy, ary dia nisy feo avy tao amin'ny rahona nanao hoe ity zanako malalako, izy no enoy. Ary niaraka tamin'izay no nijery manodidina izy ireo dia tsy nisy hitany intsony na iza na iza afa-tsy Jesosy irery ihany izay teo aminy. Ary no nidina avy eo tendrombohitra izy dia nandrara azy Jesosy mba tsy lazalaza amin'ny olona izay zavatra efa hitany mandra-pitsanga zanak'olona amin'ny maty. Ary nitany izany teny izany izy ka nifapaka sainany amin'izay hevitra izany fitsanganana amin'ny maty izany. Amen. Ray masino manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala ho aminao trano ny fiadana avy amin'ny Jesosy Kristy mpamonjy antsika, izay le teny tonga nofinoana tamintsika. Mpazono andray zany amin'ny alalan'ny teny indray. Indrindra mofinaina tamintsika tamin'ny teny ity, marika toko 4:4-10 izay milaza niovan'i Jesosy tary tany tendrombohitra. Miariary avana. Fa ilay Jesosy vavahantsika io, ilay Jesosy Kristy io dia niova tary. Izany hoe miseho ny mahandriamanitra azy. Miseho ny mahandriamanitra azy. Dia niova tare teo anatrehany izy ny andeha nivary. Ambareto fa niova tare Jesosy Kristy. Any amin'ny filazantsara hafa moa dia voalaza mihitsy fa nitavany dia mamirapiratra tahaka ny masoandro. Niseho teo amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tonga nofo ny voninahitra nananany mialohan'ny nahatongavany olona. Hitan'ny mpianatra ny famirapiratany tena maizy azy amin'i Jesosy, na dia tonga olona azy izy. Midika izany fa Jesosy Kristy no ameriny indray ny endrik'Andriamanitra ao amin'ny olombelona izay very nandritra ny fahalavona tao amin'ny sahetena. Amerina ny olombelona ho araka izay narian'Andriamanitra azy Jesosy Kristy. Ao amin'ny Jesosy Kristy irery ihany no ahafahana mamerina indray ny endrik'Andriamanitra ao amin'ny olombelona. Zava-dehibe izany ry havana, azony mandray izany. Fa Jesosy Kristy miova tare koa dia izao maneho ny fitohizan'ny fanambarana, maneho ny fitohizan'ny fanambarana. Ary Elia sy Mosesy niseho taminy ka niresaka tamin'i Jesosy. Indeny faefatra. Ambareto fa niseho Elia sy Mosesy izay midika ho fampitohizan'ny fanambarana avy amin'Andriamanitra. Ao amin'ny fanekena taloha, Elia sy Mosesy no sary faminaniana momba ny andro farany. Ka ny fisehon'ny Elia sy Mosesy tamin'i Jesosy Kristy dia midika fa i Jesosy Kristy no manohy izany izay nambarany lalàna sy ny mpaminany. Ka izay rehetra mino ny fanambaran'i Elia sy Mosesy dia tsy maintsy ho mino an'i Jesosy Kristy. Fa tso-kevitra ry havana ny finoana ny voalazan'ny lalàna sy mpaminany, kanefa tsy mino an'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy no ambara ao amin'ny lalàna sy ny mpaminany, koa mino an'i Jesosy Kristy. Afaka tsara ho anandray izany ry havana, anamafisana ny finoanao. Ino Jesosy Kristy. Fa tena olona izy, kanefa tena Andriamanitra ihany koa miariary eto izany, ary maneho ny fitohizan'ny fanambaran'ny ten'Andriamanitra izay voalaza amin'ny soratra masina. Dia n'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Andeha vavaka isika. Tompo, misaotra ny mofinaina ny meno anay izay milaza aminay fa miseho ny mahandriamanitra anao tamin'ny ovana tary tany tendrombohitra, izay maneho ny fitohizan'ny fanambarana tamin'ny fisehon'ny Elia sy Mosesy. Mivavaka aminao ary izay, hay metraka izao asa filazantsaranao izao, sy ny hazakazaka masina tanterahana ny fiangonana eo aminao, ka hitanao ireo tompona raikitra rehetra eo amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Manomboka any amin'ny filoha ny révérend Irako Andriamasoa sy ireo birao ny mpiandraikitra foibe, ireo mpiandraikitra foibe, ireo mpiasa imbonana, ireo présidence nodale, ireo mpitandrina rehetra, ireo mpitoro filazantsara, katekista, ireo vahoakanao izay manaiky sy minanao fianao no Andriamanitra. Mba omenao hery, fahasalamana, finoana matanjaka izay nanjoro vavy nombenao, ary anaraka ny tolotsaina avy amin'ny fananao masina ho enta manateraka ireo vinan'ny fiangonanao, ka mifampitsinjo amin'izay atao iseo ny voninahitra ao, tarihan'ny teninao Andriamanitra. Vavaka aminao izay Jesosy, vonjeo firenenay, mesana ho fanahy masina eto Madagasikara, ary hiasa amin'izay manandraikitra rehetra ara-panjakana koa, mba iseo ny voninahitra ao amin'izay rehetra atao. Sitrandro marary ka omenao fanantenana, dia toany asa fitsaboana, ampirizinao izay azony manjo, vonjenao ireo marefo sy olona azo sahirana, amahanao ireo olana maro menjady ny fiainana koa. Ka io fiazakazanay amin'ny asa mandrara,
ny fianara, ny tokantrano ary ny fikasana tsara rehetra. Ny vavakay dia ataony aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, efa nampiandrinay ny vavaka manao hoe: ranay ao izay ny an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie sitraponao etsy an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny an'izy anina sahaza anay, ary mamela ny elikay tahaka namelana izy meloka taminay, ary azo mitondra anay amin'ny fakam-panahy, manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa fotoana ray avy nanjoana-tonitra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra an'i Jesosy tompontsika, mpiandro lehibe hiala amin'ny maty, mitondra rano fanekena marakizay. Izy any hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony, ka hiaso anatinareo izay akasitrahany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.